ady amin'ny covid-19 tena ilaina ny fampiasana ny vaksiny hoy ny KMF Knoe. Fiparitahan'ny valanaretina covid-19 tsy fitavozavozana intsony fa fanahiny ny mpitondra fanjakana hoy Eric Andrianaivo. Fanafody ampiasaina amin'ny covid-19 saika tsy ahitana izany intsony ireo farmasia eto Andrenivohitra. Mankasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao sabotsy fa folo ny volana aprily ny taona 2024 tompo kilasy tompo vasy manolotra ny araba ombampirarintso manao sady ary anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra amin'ny fanombohan'ny vavao toy izao dia nitatitra mahakasika ny covid-19 eto Madagasikara hatrany no entintsika anombohana ny vavao ka toy izao indray ary izay salanisa voaray farany tsy teto ampelatanana izay. Tafisiakatra 470 ireo tranga vavao omaly fasivy ny volana aprily ny taona 2024 raha nitatitra voaray teo anivony aino manjery mpanjakana ho an'ny androany ary misy njara toy izao izany isaky ny faritra. 273 ny teto Analamanga, 270 ny tany amin'ny faritra Vakinakaratra, 220 tany Diana, 420 tany amin'ny faritra Alotra Mangoro, 420 Moronmani, 4 ny Boeny, 220 Sava, 320 Simondrefana, 4 Bonglava, 220 Iorombe, 7 Analanjirofo, 220 Anosy, 320 Itasy, misy 10 ao Betsiboka Riray any Androy ary misy 9 kosa ao amin'ny faritry Melaky. Miisa 2,5 ireo tsaboina eo anivon'ireo ivotoerana amin'izao fotoana izao ary 2,3 amin'ireo dia ao anatin'ny fahasarotana avokoa na ilay antsoina ihany koa hoe forme grave. Raha ny trangam-pahafatesana indray dia miisa 7 ireo lavy ny valanaretina covid-19 omaly manerana ny nosy ka ny rota amin'ireo dia teto Analamanga avokoa. Raha tany amin'ny faritra Atsinanana, raha tany amin'ny faritra Diana, raha ihany koa tany amin'ny faritra Boeny ary raha tany Vakinakaratra, ny raha tany amin'ny faritra Itasy. Mitotaly 370 araka izany ireo isan'ireo maty vokatry ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara hatramin'izao. Eo amin'izay lafim-bavao izay hatramin'ny saika tsy ahitana ireo fanafody ampiasaina amin'ny covid-19 avokoa amin'izao ireo farmasia eto Andrenivohitra hatrany amin'ny mpamongady mihitsy no tsy misy intsony izay fanafody izay raha araky ny nambarana farmasia iray teto Andrenivohitra izay nanaovanay fanadiadiana ary eo amin'ny rindran'ny sary ny Tahiry Aina. Ny fanafody mety mampiakatra hery fiarovana toy ny magnesium, Revitalose efa saika tsy misy avokoa ny farmasiana anotaninay androany. Toy izany ihany koa ohatra ny Lovenox, fanafody ampiasaina ho an'ireo efa tena marary mafy. Hatrany amin'ny mpamongady mihitsy tsy misy intsony hoy ny mpivarotra amina farmasiana anaikina maly anay. Mikasika an'ilay tahiry fanafody aloha zany somary manana olana kely tsika eo amin'ilay fanafody le tena ilaina hitsaboana sy préventif an'ilay covid-19 zany satria any amin'ny grossiste mihitsy tsy zany le resaka fanafody hitsaboana an'io dia ny resaka antibiotika aloha zay mbola manana kelikely ny tahiry fa le resaka Lovenox, resaka magnesium re zany tsisy mihitsy ny hatreto aloha dia mbola tsisy arrivage koa ny fournisseur zany dia somary manana olana kely zany le marary zany satria tsy misy ny antibiotika aloha zany no entina mamono an'ilay virus dia ny magnesium entina mampiakatra an'ilay fiarovana dia magnesium dia misy Lovenox angambany ho an'ilay olona le tena forme grave le tsy afaka mitsangana dia mampirina tsara an'ilay rano. Eto amin'ny tambazotra Tserasera misy manangona sy mivarotra fanafody toy izao amin'ny vidiny mihoatra lavitra ny eny amin'ny farmasia hatrany. Raha teo aloha mantsy vidiana 503 ariary ny iray amin'ny Manie B6 ity dia 2 ariary izao ity misy mivarotra ato amin'ny Facebook ity. Aiza amin'izao ny fanaraha-maso ataon'ny fitondram-panjakana. Sasatry ny miady irery ity ny vahoaka malagasy. Mila lamina ny raharaha toy izao satria efa samy dodina ny tsirairay no nitaotry ny aretina. Ny vanim-potoana toy izao no ahitana sy anam-porofona fakinga amin'ny fahaiza mametraka rafitra sy lamina ny tompona andraikitra isa-tsokajiny.
natampoka zany fisehoany ity aretiny ity. Fa eo amin'izay lafy mavao izay hatrany ary dia tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'ny fahalafosany vidim-panafody amin'izao fotoana izao ny vahoaka eo ny vidim-piainana eo ihany koa anefa ny tahotra ny Covid-19 araka izany dia saika ilarana avokoa ny fanafody amin'izao tsy maharaka iaintsony koa moa ny mpitsabo sy ny fanafody. Ho arahantsika ny fanadihadiana izay nataony Asinandriamalala sy Tokiramarolahy teny Alasora. Manjaka ny varomaizina amin'ny fanafody hiadiana amin'ny Covid-19 indrindra ao anatin'ny tambajotra tserasera Facebook. Ifampitadiavana tokoa mantsy ireo fanafody eto mitsabo amin'ny Covid-19 ary raha misy azy dia lafo. Raha ho an'ny CSP2 Alasora izao dia tena mampijaly ny vahoaka ny zava-misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny olana dia somary atao hoe taraiky aloha ny fahazahoan'ny CSP2 fanafody no sady ihany koa raha araka ny tatitra voaray dia tsy ampy ireo fanafody ireo zany. Ohatra hoe ao amin'ny CSP2 Alasora zany zao dia tsy misy azithromycine. Dia PDB marobe ireo olona izay tonga any amin'ny CSP2 Alasora mahatratratra any amin'ny 200 mahery izy tato anatin'ity herinandro ity isanandro 200 mahery eo dia misy moa zany ireo olona izay tonga akafanafody fotsiny. Misy ireo olona izay tonga manana soritra aretina hafa ankoatry ny Covid ary misy mazava ho azy ireo olona izay atao hoe manana soritra aretina Covid izay atao hoe omena ny fanafody nefa tsy ampy le fanafody izay omenany zareo dia eo zany miteraka somary fahasorenana sy atao hoe lonilony sy savorovoro manoloana ny CSP sy ny atao hoe marary noho izay resaka hoe fanafody zay satria ny fanjakana miteny hoe gratuit ny fanafody nefa fanafodina Covid no gratuit nefa le fanafodina Covid ihany koa ary tsy ampy dia ho an'ireo le soritra aretina hafa zany dia asaina mividy fanafody dia fa somary misy fifangarona ihany. Ankoatr'izay dia tsy maraka ihany koa ny mpitsabo. Dokotera anankitelo izy no mifandimby ao anatin'ny 420 ora zany mandray an'ireo marary ireo dia ny paramedy moa zany mazava ho azy fa tsy misy fa ireo mpianatra paramedy no tonga manampy an zareo ao zany hoe tsy ampy zany ny personnel tsy ampy ny personnel izay misahana ny fandraisana an'ireo marary ato anatin'ny CSP2 Alasora ka mba miangavy zany ny hoe renforcena anazy. Amin'ny vanim-potoana toy izao tokoa no tena ahitana ny fahaiza-manao ny mpitondra fanjakana. Fotoana izao anehoany ny mpitondra fanjakana fa misy mpiany malagasy. Andrandray ny maro ohatra ny fampidinana ny vidim-panafody eny anivon'ny fivarotana izany. Saingy iray volana mahery zay dia tsy fantatry ny malagasy intsony na manana mpitondra fanjakana azo hitarainana izy ireo na tsy. Samy manavitra ny isany malagasy ilay mpitondra tokony hianteran'ity variana amin'ny zavatra tsy lara-pahamehana. Ny lafim-baovao mikasika izay Covid-19 izay hatrany dia miaina anaty fahasairana tanteraka ny marary ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao. Sarotra dia sarotra ny fitadiavana fanafody na misy aza dia vidiana lafo ihany koa. Ato anatin'ity fanadihadiana ity ary no nanangonanay ireo fijoroana vavolombelona tao amin'ny tambazotra tserasera ny olana sedrainy marary sy ny manana marary eto amintsika. Fanadihadiana eo amin'ny rindran'ny sary ny Tahiriny Aina. Toy izao aloha ny sary eo amin'ny CTC Mahamasina, feno hipika. Ankoatra ny tsy fisiany toerana intsony, olana be ho an'izay sendra marary sy manana marary ihany koa ny fitadiavana fanafody sy ny sarany. Manao tohivakana ny fanehoan-kevitra eto amin'ny tambazotra Tserasera. Eny amin'ny 700 sy 5,000 sy 2,3 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny forme grave mandra-pahavitan'ny fitsaboana tao amin'ny hopitaly hoy ity fanehoan-kevitra iray. Forme simple ny anay 2,3 hetsy ariary no lany hoy ihany koa ny fanehoan-kevitra hafa. Ny anay forme simple ihany fa nakampitsabona katy an-trano efa lany hatramin'ny 10 hetsy sy 2 tapitrisa ariary fanehoan-kevitra hafa ihany koa izay. Tsy misy resaka afa-tsy amanesiny aloha no hitanay teto. Tô tsy hita aloha izany ilay hoe mamaim-poana. Mbola ifampitadiavana ihany koa amin'ny ny fanafody. Ny paritaka tampoka toy ny fivarotam-panafody tato amin'ny Facebook. Toy izany ihany koa ny fitadiavana concentrateur sy ny extracteur d'oxygène. Fa aiza ny fanjakana manoloana andreo rehetra ireo?
Sahirana tanteraka isika amin'izao satria raha mahita ny fahafenoan'ny hopitaly, ny tsy fahampiny oksijena na ny fanafody lazaina fahamaimaim-poana aza tsy izay akory. Zavatra tsy dia lafo be daholo anefa ireo raha mihoatra mitapitrisa dolara eno miditra eto Madagasikara momba ny ady amin'ny Covid-19. Voasokajy ho firenena faharoa farany mahantra indrindra i Madagasikara izao. Ny fomba fiatrian'ny firenena iray krizy toy izao krizy ara-pahasalamana izao anefa no andrefesana ny fandrosoana sy voampirofo fa tsy mandroso i Madagasikara noho izany. Raha izao no jerena, azo hitarafana izany rehetra izany fa tsy mandeha amin'ny laony ny zava-misy. Fa fotoana hitobany vary eny an-tsena amin'izao fotoana izao ny vidiny anefa mbola tsy zakany malagasy hatrany raha araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo olon-tsotra, tsy misy latsaka ny 500 sy 900 ariary aloha ny kapoaka ny vary raha ny hita teny an-tsena tamin'ny nanaovan'ny mpanao gazetina fanadihadiana. Asin'Andriamalala, Tokra Marolahy. Zary nofinofy amin'ny fiainana isan-tokantrano malagasy sisa izany hoe mividy vary amin'ny gony izany. Ho an'ireo olon-tsotra izay nanaovana fanadihadiana izao dia saika tsy misy mahavidy vary amin'ny gony intsony izy ireo amin'izao fiainana sarotra izao. Filana tsy maintsy hividiana isan'andro nefa ny vary ka aleon'izy ireo miafy mividy amin'ny kapoaka isan'andro na mividy amin'ny kilao. 500 ariary ny kapoaka farany no tena zakan'izy ireo raha nanaovana fanadihadiana. Efatra mianaka izay dia eo amin'ny mividy ray gony ray volana sy tapany eo. Ray volana sy tapany eo ray gony anay. Dia eo amin'ny 700 000 par mois mahery. 700 000 par mois mahery zany laninao amina resaka vary. Franc. Tena zakako 500 ariary. Teo natakatra fa tsy mahavita tsy. Zany indraindray zany fa misy fotoana mba mahazo ihany. Rehefa hoe atahorana hoe ho tsisy vary zany dia tsy maintsy mividy amin'ny gony zany. Mahatratra iny lafilafy fa tsy maintsy vidiana. Le vary amin'ny gony zany mbo misy tehirizina kely amin'ilay ao tokantrano satria ny zanako anankitelo hafa lehibe daholo. Ka ny takatra zany mbo mividim-bary farafaratsiny eo amin'ny 10,000 ny kilao. Fa zay zany mbo takatra. Satria le vary zao fa raha malala fa afa fotoana fararano manko zao dia fa tobaka be ny vary. Taloha zany mividy tamin'ny gona ihany fa zao mividy amin'ny kilao tsy indraindray. Dia io zany no tsinjaraina kely ho an'ny ankizy. Raha ny vary tena mitsena nakadindra tombo kosa dia tafiakatra iray alina sy iray hetsy ariary ny iray gony amin'ny vary. 500 sy 900 ariary kosa ny vidin'ny vary ambany indrindra. Hatreto dia tsy misy fiantraikany firy amin'ny vidim-bary eny an-tsena ny fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana. Asa hoe miandry propagandy sa miandry kely ary hoentina manao vonoafo ara-politika sy akana fonom-bahoaka indray. Tsy ny vary ihany fa ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ary mitangana tanteraka no tsy hatambaolana eto Madagasikara. Fa misy edra olana tanteraka ihany koa ny mpamboly amin'izao fotoana izao indrindra tamin'ity taopam-pamokarana ity. Maina ny tanimbary, zara nisy vokatra isan'izany izao ny mpamboly eny avaratra morona gony eny. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry aina. Eto no avaratra morona gony, tsy misy inona ny tanimbary. Efa nisy noketsaina ihany teto tamin'ny volana Oktobra, saingy noho ny tsy fisian'ny orana dia maina ho azy teo. Na misy vary aza ny tanimbary sasany, tsy mbola be voka akory. Ity izao noketsaina tamin'ny volana Febroary, ary tokony ho jinjaina amin'ity volana Aprily ity saingy izao. Maina tanteraka ity ny tanimbary, tsy mbola be voka akory. Erikerika sisa no andrasana hamasaka ny vary mba ho jinjaina ny volana May izao. Le olana tsy sedrenay dia ny rano zany, vokatra ny fivalan'ilay toetrandro zany sy mba le tontolo iainana. Dia fahatantoka ho anay Tatsalo izay voalohany indrindra. Miena ny vokatra satria le vary tokony hoketsana volana Desambra lasa Fevrie vao ketsana. Dia efa fahatantoka be izay. Niketsana fa volana Oktobra, hoketsana Desambra maina. Dia namafy faharoa indray vao ketsaina toy ny hita amin'ny maritsika tony zao izay niketsana volana Fevrie. Nefa Fevrie tokony efa hoe miondrika amin'ny vary amin'izany fotoana izany. Volana Mars, Avril zany vakambiaty tokony hiakatra. Ny ambom-bava aloha misy ny arakaraky ny tokantrano tsirairay io. Misy manana ambom-bava, misy nefa tsy ampy. Zany hoe mba mahavita hoe ambolana maromaro zany ianao tsy mividy vary.
raha vao ohatra kely ny vokatra dia zao tsy maintsy voatery mividy ny olona satria tsisy satria tokony eo anatin'ny 8 volana zany mba tsy mividy vary fa ny tena ny fotoana dia fa iny ny ainana zao nefa misedra olona satria tsy hoampitsony le izy mivava mihinana mitombo mifambolena mihena zay mifahatiantoka tompoko ity tanimbary ity zao eo amin'ny 2 ary eo ny refiny raha isan'ny taona mamokatra hatramin'ny 10 kitapo ahina tsy ahavokatra 2 kitapo sisa amin'ny volana Mey zao tsy ahavita taona kory araka izany ny vokatra mbola hibaby fatiantoka azy ezahina renina amin'ny voly avotra sisa zao zay mifahatiantoka be aminay tatsaha ety tena mafy hoe sedra enjana aloha ny ainana nefa tsy maintsy mena amin'ny zava-misy zay ny zavatra iainana tatsaha ety amin'ny manodidina ety aloha zao dia tena olana mihitsy dia zao ny zavatra ho atao raha vao mba afaka soma tsara miakatra vokatra dia anao voly avitra zay anerana le fatiantoka satria olana satria ianao tsy maintsy mivelona ny tena mila miezaka zany tsy anatena fanjakana ameanao ao anatitra ho anao fa ianao miezaka manao zay asoa tsara ny fiainanao zay le fampanosoana ilaina ety olana maharitra ny mba andrasany tantsaha amin'ny fitondram-panjakana dia ny zavatra mba hangatala raha mba azo atao ampitaina amin'ny fitondram-panjakana iny hoe mba toanana le tatsafa dia sahirana izy mila tosika zany ohatra zezitra ohatra vatsiana vola mba hoe misy coopérative kely ohatra zany dia mba manao zany vondron'olona fotony ety amin'ny tatsaha zany manao firaisankina dia mba toanana ampiana reo olona reo satria mba hahafahan'ny mihoatra n'le fiainana satria fa misarotra le fiainana tsy ohatrany tamin'ny andro taloha dia zay zany mba hangatana mba hampiana tosika kely le tatsaha tsy ety manodidina ety fa ny tatsaha era Madagasikara zany tokony hampiana daholo satria iraisana le fahoriana satria le toetrandro efa mivoova tsisy tsony le vokatra iainana zany dia manjary reraka tsy mbola nisy toy ity hoy hatrany Roger ny asa ity tsy misy ny famokarana tsy misy antenaina ny aretina nefa nanampitrotraka ihany koa miatraika any amin'ny fiainan'ny tantsaha daholo ireo rehetra ireo aiza ny ministera mpiamana lonjany raha nanomboka ny taona 2024 tsy nisy fanampiana manokana avy amin'ny fanjakana ho an'ny volovary na ireo fototra-afitrasa madinika azy tsy ahitana ireo teknisiana avy amin'ny ministera io ireny faritra mamboly vary ireny toza lasa fahazarana sisa ny mamboly raha zoina kanefa antony iray ihany koa mampifindra monina ireo avy any ambanivohitra izany indrindra fa ny tanora eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena dia nandray fanapa-kevitra manoloana ny trangana herisetra amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana tsy maripototra ny fanjakana amerikanina mba ahafahana manena ny herisetra izay avy amin'ny fitaovam-piadiana izay ranambarany filoha amerikana Joe Biden dingana goavana no tsy maintsy tanteraina manoloana izany hoy izy eo ihany koa ny fanaovam-bakisiny ho an'ny vahoaka amerikana mba hirosoany ny firenena eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana eo ihany koa amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana Namintsy Velositraka tahiry ny aina. Every day in this country 316 people are shot every single day. Tsy maintsy savainisa tokantrano ary fongorona avokoa ireo fitaovam-piadiana tsy manara-dalàna rehetra raha nambarany filoha amerikanina Joe Biden manoloana ny valanaretina izay tsy maintsy hirosoana amin'ny fihibohana na amin'ny ampahana iray manontolo dia vahaolana voalohany ny famongorana ny herisetra raha ireny tranga hita hatramin'ny andohan'ity taona 2024 ity ireny toy ireo fitifirana heriseroa sy ny fanafiana na ahafatolona tsy manatsiny tafiditra anatin'ireo fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ireo ihany koa ireo fitaovam-piadiana tsy maro-potitra kanefa dia misy mampiasa nomena 3 andro araka izany ny onivon'ny ministerany fitsarana amerikanina amin'ny vahaolana maharitra sy arifomba ahafahana manatanteraka ny fanadiadiana sy ny famongorana araka ny loharanom-baovao dia basy vita tanana amin'ny milina miafina ny tokantrano ny akamaroan'ireny ary amin'ny alalan'irony antsoina hoe colis na entana ampitondraina no ahafahan'ny mpanjara manaparitaka azy iza tokantrano any ka mahatonga sarotana teo amin'ny fisavana isan'ny tena hamantarana azy ireny ihany koa ny tsy fisian'ilay atao hoe laharam-pamantarana manokana na ny numéro de série izany ary tsy ahafahan'ireo mpitandro filaminana manamarina na ny tompony na ny toerana nanaovana azy na ny vidianana azy rehefa misy ny fahatrarana antenaina hoy ny filoha amerikanina fa raha tanteraka ireo dingana ataon'ny ministeran'ny fitsarana dia hiaina ny herisetra teraka ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy maro-potitra na any tokantrano ary afaka hiaina malalaka ny vahoaka
na dia eo aza ny valanaretina izay efa mampiororo izao tontolo izao. Raha tsy ahivina moa ny mikasika izay valanaretina izay dia ry zareo any États-Unis no mitana ny loha laharana ka efa mahery ny 930 tapitrisa ireo voan'ny coronavirus any an-toerana ary mahery ny 3.7 isan'andro ny lavo. Manoloana izany efa vaksiny miisa 100 tapitrisa no ampidirina any ary ampiarina manomboka ny 20 volana aprily izao ny vaksiny ho an'ny 90 isanjaton'ireo olona efa nahazo taona raha nambarany Joe Biden. Accentue la pression pour qu'il passe à l'action. Fa nitondra ny heviny tamin'ny mpanao gazetinay ho any androany ny teo anivo ny KMF Knoe fanabeazana olom-pireneny voaresaka tamin'izany indrindra ny tontolon'ny Covid-19 eto Madagasikara izay tena mampivarahontsana tanteraka. Toy izao indrindra ary ny tato-bavao entiny Asinandriamalala sy Tokiramarola. Mandripakolona isan'andro eto Madagasikara ny valanaretina Covid-19 5 farafahakeliny ireo fantatra fa maty isan'andro raha ny atotanisa ofisialy no jerena. Io isy io anefa dia azo iverina fa tsy araka ny tena zava-misy marina eny anivo ny fiarahamonina rehetreny satria maro ireo fantatra fa namony ainy izay nahitana sotraretina Covid-19. Efatrany tamin'ny herintaona no nilaza ny KMF Knoe fa tsy misy afa-tsy fampiasana vaksiny ireliany no afana misoroka ity arety mandringana ity. Raha ohatra ka manana olana tsika mahakasika ny fahasalamam-bahoaka dia ny vahaolana tsara indrindra tsisy afa-tsy ny fisorohana. Ny fisorohana dia miendaka ny vaksiny ka anisany nanehoana hevitra dia reny faneho-kevitra samihafa avy amin'ny olon-dreny mahakasika ny hoe ilaina sa tsy ilaina ny vaksiny maketo Madagasikara. Hevitra izany dia tena tonga dia amin'ny tsotra sy mahitsy mihitsy fa ilaina ny vaksiny eto Madagasikara. Toy ny nanaovantsika vaksiny na tamin'ny resaka antipoliomyelite izany na ny resaka coqueluche izany na ny resaka tuberculose izany. Ilaina ny fanaovana vaksiny. Saingy tsy maintsy asiana fanazavana metsipihany mba ho fantatry ny be sy ny maro amin'izao andron'ny teknolojia izao zany dia mila fanazavana mba ahafahana mametraka fifampitokisana eo amin'ny fitondra sentana hoe ity vaksiny ity inavy no mety voka tsara le ary inona ny fepetra arahana da tsisy vokadratsiny. Nanamafy-hatrany ny filohan'ity fiarahamonim-pirenena ity fa tokony ho raisina fahavalo-pirenena ireo izay tsy manaja ny fipetra ara-pahasalamana toy ny tsy fanaovana ary vavasorona. Raha mikasika ny vaksiny ampidirina eto Madagasikara kosa dia tsy mbola fantatra hatramin'izao fa mbola saro-piterahana fahatongavany eto Madagasikara. Toy mandroso mihevitra izany ny mpitondra fanjakana fa tsy matotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Fa eo amin'izay lafim-bavao izay hatramo dia no hamafisin'ireo mpanao politika avy amin'ny antoko-mpanohitra tao anatin'ny fiandaharana miara-manonja ny tsy fahamatorany fitondram-panjakana eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra manoloana izao valanaretina Covid-19 eto amintsika izao. Voalaza ihany koa fa tompona andraikitra ireo mpitondra fiangonana eo amin'ny fanintanana sy izay fandraisana andraikitra izay. Nambintsy Velositraka sy Tahiriny Ainary no mamintana amintsika izay vavao izay. Efa tafakatra ho 500 latsaka kely nisan'ireo lavo ny valanaretina coronavirus teto amintsika hatramin'ny omaly araka ny taditra voaray hatreto. Raha vao afatra mialoha nefa ny vaksiny izay efitra narosiny avy amin'ny antoko-mpanohitra tsy ho toy izao no nanjohan'ny Madagasikara raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika avy amin'ny antoko-mpanohitra. Izao anefa voataitra ny fanjakana nafatra izany lasa atao kilalao ny hain'ny vahoaka hoy ny fanazavana. Zaho momaly ny nanipika ny hoe tsy fitavozavozana intsony ty e. Karazana efa fanahiniana tao mihitsy rehefa ianao no nilaza tamin'ny hainao manjery anankiray fa tsy ilayntsika ny vaksiny. Raha tonga eto ny vaksiny dia anareo mpanohitra no tsondrominay voalohany fa amin'izao fotoana izao ianao no miverina amin'ny teny nataonao ny hoe tsy maintsy hita ny vaksiny isika. Aiza ho aiza zany le olona maty teo anelanelan'izay fotoana tsy nandraisana fanapahan-kevitra zay. Aiza ho aiza le olona maty vokatry ny tsy fiasanareo mianakavy ao ka natafiditra n'le vary any Sudaf efa fantatra fa nisy io tany ivelany. Dia tsy tahotra tsy enatra ny tompony ndraikitra amin'ny tena tafiditra tsokitsoko ilay botra. Fa iza no miahana zany?
fa iza ny miambona ny sisy tany fa iza ny tokony hiaro ny sisy tany miara-manonja nanao antsoavo amin'ireo ray aman-dreny ampanahy ihany koa ny avy amin'ny antoko-mpanoatra manoloana ny fandraisana andraikitra ao anatin'ity valanaretina coronavirus ity izay efa tena miparitaka manerana ny nosy ianareo no azo atao autorité morale ondrinareo ny voaka malagasy ianareo no namena an'ilay andraikitra anao mission tsy ampafantatra fotsiny ihany ny tsy mety na ny fahotana na ny didy folo fa natao mihitsy ihany mahaolona ihany zany atao hoe olombelona tantaninareo zany ampivavahanareo sanandro sanandro ka mialatsiny tsy fantatra hoe rehefa izy no manao ny tsy mety vo iteny ianareo andasana ho faty anakifiry ny vahoaka anareo vo hijory amin'ny maray aman-dreny tsy sanatry ny vavy ianareo kokony anakana zany areto mandripaka eran'izao tontolo zao fa kosa izay le tenenina hoe fitondrana ny vahoaka malagasy makany anatin'ny aizina makany anatin'ny fahalovana satria na ny fiangonana azy nke mihidy fa ho any amin'ny distrika ny tsiroany mandidy kosa sika atao anatin'ity tsoy ny vaovao manaraka ity dia mitohy hatrany ny disadisy eo amin'ireo candidat ny rosaka ho be ny tanàna tao amin'ny commune ambanivohitra Tsinjoarivo Imanga distrika ny tsiroany mandidy araka ny fampitambavao dia efa nisy ny didinana foanana ny valim-pifidianana tany antoerana makasika indrindra ny fitoriana napetraka ireo candidat ny andany tamin'ny ilay be ny tanàna lany hitantana ny tanàna mbola manohy ny asany anefa ity farany ary eo no mipetraka ny olana mitatitra amintsika ny vaovao avy any tsiroany mandidy ary tantely razana mahefa mbola mitohatra amin'izao ny olana sy ny disadisa misy mahakasika ny fitantanana ny commune ao amin'ny commune ambanivohitra Tsinjoarivo Imanga ato anatin'ny distrika ny Tsirony Mandidy fatra Bongolava raha tsy hivina mantsy ireo candidat efatra mianada ireto farany izay mitaky ny amerenana ny fifidianana sady mitaky koa ny ampiarana ny fanapahana navoaka ny conseil d'état amin'ny fampitsaharana ny asany be ny tanàna dia ny be ny tanàna amperinasa avy amin'ny antoko freedom araka izany dia tonga teo amin'ny préfecture izy ireo ny zoma lasa teo ny fotoana ny fanaovana tamin'ny andriamatoa préfet izany nefa moa tsy tanteraka ny fionana ary misy tokoa ny noty na ny didy mpanjakana navoaka ny conseil d'état tamin'ny 1er décembre 2020 izay milaza manazava tsara araka ny famoahana ny didy ato anatin'ny taratasy eto alohanay manambara toy izao taoroan'ny fitsarana fotony ny raharaha dia didina ny famerenana fifidianana be ny tanàna ao amin'ny commune Tsinjoarivo Imanga district ny Tsirony Mandidy faritra Bongolava manaiky izahay satria zay dia raha nilatsaka be ny tanàna dia tsy mijery afa-tsy ny tombontsoan'ny vahoaka sy indrindraindrindra ny fampanarahana ny lalàna indrindraindrindra ny didy mpitsarana zay ny vahoaka ny ekenay ary nakasitrahanay ny didina vahoaka ny conseil d'état mikasika io didy io ankehitriny fotoanany kosa angamba izao ilazanay ny alahelo ny tenanay candidat efatra zay soloko tena manoloana anareo eto sy reto vahoaka marobe manoloana anay ankehitriny miangavy ary mangataka ny ampiarana zany didy mpanjakana izany ny tenanay anisany olana vokatr'izao zava-misy izao raha ny ahiahan'izy ireo ny hoe ara-dalàna ve sa tsy ny famoahana ny antotaratasy ilaina avy ao amin'ny commune ho an'ny mponina eny antoerana izay vaovao avy any amin'ny distrika ny Tsiroany Mandidy izay ary tomboky lasy tomboky vavy no manakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MJS tamin'izao alina izao taky ny mahazatra mankasitraka anao atranty nanaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-bavao ny MJS moa mame fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko